aretina zany zany mentaliteny jios azo gaga atsika sy taitra zay la misy moyen hoe zay ragatsika alala zany fa hainareo koa zao tsy maniny zany fa zay mihitsy mitoetsainy jios fa ny mission-tsika hamonjy ny olona na mino lazaitsika na tsy mino hamonjy an'izany ny mission-tsika satria zay mibaiko nomeny jesosy atsika tsy maintsy miasa moa jesosy raha mbola mazava n'iny raha mbola toandro ny andro zay mission omenatsika ka ny olona vonjentsika na ny rahanatsika ho vonjena dia tsy ny olona makasitraka atsika ihany fa na dia ninona na tsy makasitraka na ny fahavalontsika aza tsy maninona hoe tsangana fahavalo sy anohatra daholo zay anohatra zay any amin'izay fa teneniny fotsiny hoe zay tsy maninona na toerinareo zay tsy maninona na opainareo sy mijenareo fa ny mission-nay amonjy anareo ny fahoriana sy ny fahatrana eto Malagasy karaha tsy mety aminao mivonjena eto Madagasikara ndana makany ivelany fa eto zany no atao fa tsy any Maurice tsy any Singapour tsy any Frantsa no amonjena zany famonjena zany fa aiza eto Madagasikara raha tsy mety aminao zany fa zay ny mission-nay amonjy ny olona rehetra. Alleluia amen azonareo ve zany dia sy fitehaka mafy ary natao trano any azataitra anao raha misy zay tsy mila zany zay koa tsy hifidy anareo makasy makosy tsy problème zany fa na hifidy anay tsy hifidy anay mission-nay amonjy anareo na mifidy na tsy mifidy anareo zay ny mission nanirahan'Andriamanitra anay amin'ny tany ity masambatra be izy zany amonjy ny olona na fahavalonao zao menao any no vonjenao daholo amin'izany fotoana zany raha fa tsy tian'izany olona zany no vonjena dia miala teto Madagasikara maka visa raha tsy mahazo visa makanesa ny mitany tsy maka visa fa tonga dia lasa raha fa tsy mety amintsika apokalypsy koa zany dia miala tato amin'inona koa zany tato amin'ny apokalypsy koa satria zay ny mission ataontsika ato amonjy ny olona rehetra amin'ny fahoriana sy ny fahantrana sy ny kolokolo sy ny zavatra ny tsy fandriam-pahalemana rehetrarehetra jiolahy sy ny sisa ka ty olona isan'andro san'andro vonona na tobila vonona ry vonona ty laza dia efa sahirana mihitsy ny fiarovana lasa hovavana daholo na miplaso sy ndrehetra lasa sahinana be mihitsy oisa dia misy mamono koa ty firazalany ambony tobila any dia maty eny fa mba tsy maintsy harovana tsy sécurité-nao sy sisa tsy mahazo mipetraka ny lotsoro fa ary amin'ny maly grave ty oa ka lalafa mba azataotra zany fa zany mandeha ny tobila ty jiry ny tobila daholo ny olona jiry anazy zany satria zatra mahitana olo ao jerevany lasa miovako le pastely iny zany lasa misy volom-bavako ty jerevany le chauffeur zany averiny hoe za dia le chauffeur io fa chauffeur io tsy mijery n'izy mihitsy soinilo ihany jerevany izy mba te hiaraba hoe tena za fena nga atao am'zateo zany dia hoafenifeninareo rehetra izy ny olona hoe ahoana nga matahotra indray fa Andriamanitra malala zay ataony fa zao iverenantsika ty ato amin'ny Lazarosy ty no fitinareo mbola te eny be mihitsy anao nga faranana any faranana ve mbola toy izany iverena atao ato amin'ny Lazarosy ato tsika ary zany maty Lazarosy ary zany hoy Jesosy tsy fahafatesana no aton'izany aretina izany fampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mankalazana ny zanak'Andriamanitra tsy fahafatesana zany hoe izao fahorintsika malagasy zao tsy fahafatesana ny anton'izao tsy fahafatesana ny anton'izao fa tsy maintsy ho faty any aloha ty zay vao atsangana amin'inona amin'ny maty zany tsy maintsy ho faty any ty firenenantsika ty zay vao mitsangana amin'inona amin'ny maty dia raha azonareo zany dia azo fa rehefa tsy azo dia avelao any rehefa tsy azonareo tsy mahazo dia tsy mahazo makataxi be dia samboly tatraro any zao natoko fa raiky amin'ny bifola dia ny raiky amin'ny roapolo ary hoy Marta tamin'i Jesosy tompoko raha teto ianao dia tsy maty ny anadahy
efa fantany fa na dia ankehitriny aza na inona angatahinao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao. Hoy Jesosy taminy, hitsangana ny anadanao. Fa hoy Marta taminy, eny fantatro fa hitsangana ihany izy amin'ny fitsanganana maty amin'ny andro farany. Hoy Jesosy taminy, zaho ny fananganana maty sy fiainana, zay mino aho na dia maty dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino aho dia tsy ho faty mandrakizay. Mino zany ve ianao ry Maria? Hoy izy taminy, eny Tompo, mino aho. Avatoko izy, mino zany ve ianao ry fiangonana? Satria namitoky ny vehivavy mino fiangonana, mino zany ve ianao fa na dia maty aza ity firenena ity, na dia jambo aza ity firenena ity dia mbola hitsangana indray. Ila Alleluia, amen. Dia laza ve ianao eny hitsangana izy fa mety mbola hoela, mbola any amin'ny andro farany mbola mety hitsangana. So raha fahatrana sy fangidiny firenena zao dia rovily ny hitsangana amin'ny maty amin'izao. Io hoe Jesosy zaho izy Jesosy fananganana amin'ny maty sy ny fiainana. Averiko mbola reveko amintsika koa na izy mitezitra na izy mifaly na izy tsy hofaly. Fa tsy pastera Maiolana no nangana n'ity firenena ty amin'ny maty nampahiratra n'ity fa Jesosy naniraka azy ary Jesosy nanao izany. Jesosy fananganana amin'ny maty, mino an'izany ve ianao ry Maria? Dona izy Maria, i Jesosy nanangana ty firenena ty amin'ny maty, mino an'izany ve ianao ry fiangonana? Atao mafy mba teninareo. Atao mafy ny voninahitra Andriamanitra. Tena mino ny anareo a? Tena mino a? Dao ary toy izy ry Maria zany. Ao amin'ny andininy fahavalo amby telopolo. Evoto indray ny fanahin Jesosy ka nakeo amin'ny fasana izy. Ary zoy zany sady misy vato narindrina teo. Hoy Jesosy, esoriny ny vato. Hoy Marta nababo ny maty taminy, Tompoko, maino izy zao efatrano sy efatranona nisy nefa tao e. Fa maino izy. Hoy Jesosy taminy, tsy voalazako va. Raha ino ianareo dia ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra. Esoro ny vato. Ny midinjany esoro ny vato. Misy vato manakana ilay fasana. Azo resahana. Ty firenena ty fasana. Fa misy vato manakanao. Mbola tsy ahafahan'ilay faty avy ao anatiny eo an'iny hitsangana. Efa maninona io faty io? Efa maimbo. Maria dia mbola nizesta, mino an'izany ve ianao? Mino aho e. Isorary ny vato e. Kirenana izany ary efa maimbo an'izy eo e. Nakaiza indray le finono. Mivara le finono. Asa hitako tsy mahitako mbola tsy tafavoaka andreo indreo idika. Favaranketo. Tonga amin'ny fifidianana raha ny vato. Efa maimbo an'izy eo dia manisy tena isoro ny vato. Misy vato mpifidianana. Rehefa dia alalan'ilay vato zany dia isy laza hoe dia tena ho izy tokoa ve ty le ty. Dia tena hitsangana tokoa ve ny matiko ty. Nefa izy tary mbola nanisingizina teny tombo marina sy tato tokantrano tato hoe mino vera ve mino ahy e. Asy fitiaka mafy ary raha mino anao dia mitiaka mafy fa mino e. Rehefa tonga amin'izay fotoana tena sao dia atasaka n'ity vato ty dia sao dia mba tsy ao ihany ary izy ty. Anatsao ihany ary zany e. Anatsao ihany ary zany. Nisorona ny vato dia niala tokoa ny vato sa tsy niala? Dia nasorona. Fa raha tsy nasorona ary ny vato nitsangana tao ke Jesosy sa i Lazarosy sa tsy nitsangana? Tafavoaka tao hoe Lazarosy sa tsy tafavoaka? Tsy tafavoaka. Dia rehefa isorona ny vato izy Maria efa maimbo izy dia ahoana zany efarana ny tao. Hoy Jesosy sady nitsirona. Tsy va voalazako anao ve fa raha ino anao dia hitanao ny voninahitran'Andriamanitra e. Ry fiangonana tsy efa voalaza amintsika ve fa raha mino tsika dia hitantsika ny voninahitran'Andriamanitra.
ry Marie tsy efa voalazako anao fa raha mihinana ditanao ny voninahitran'Andriamanitra dia sisy sasany zay nge mampanao fotsy mangan'ireo fa Marie io zay mampanao fotsy mangan'ireo fa masony Marie reo raha tsy efa voalazako anao ve ry Marie fa raha ina anao dia hitanao ny voninahitran'Andriamanitra izy Marie akisao rinona esorony vato esorony vato e dia efa esorona ny vato ina zavatra nitranga ndininy fa raiky amin'ny folo sy ny toy ary Jesosy dia nanandranomasony ka nanao hoe raha eo misaotra anao aho fa efa niaino aho ianao raha izaho moa dia fantatra fa miaino aho mandrakariva ianao fa noho ny voaka mitsangana manodidina no nylazako izany mba enony fa ianao no naneraka ary rehefa nanao zany teny zany izy dia niantso tamin'ny fehamahery hoe ry Lazarosy mivoaha Lazarosy mivoaha ny firenena malagasy mivoaha amin'ity fantrana ty fa Jesosy raha mahantra ianao mijaly ka tsy te hiala amin'izany miala teto Madagasikara raha tsy mety aminao zany toloteny zany mialanao teto Madagasikara efa niteny Jesosy satria efa nasorona ny vato i Lazarosy maninona za ozy izy Jesosy hoy Jesosy ray masonao sady nananitra masony izy nijery any ambony misy olona be tabe manodidina azy misy olona be tabe maheno azy amin'ny radio fanambarana amin'izao nanao hoe raha izaho dia fantatra fa mieno aho mandrakariva ianao fa no reto voaka mitsangana manodidididina sy mieno radio fanambarana rehetrarehetra reto no ilazako zany mba enony fa ianao naniraka montsy ty firenena ity ainon'ireo olona ireo fa namono azy ireo na nombo amin'ny azy fijaliana azy ireo fa hifidy amin'ny bara basy na ikaisara azy no teten'ireo atao mpanjaka tsy problème zany ozy Jesosy fa za fantatra fa ianao mieno azy fantatra fa ianao no naniraka fa noho nyreto olona reto mitenenako an'izany dia nitena mivapolo ary rehefa nanao zany teny zany izy dia niantso tamin'ny fehamahery ry Lazarosy dia nivoaka ny faty sa tsy nivoaka dia nivoaka ny maty nisy fehipaty ny tanany sy n'iny tompony sady voafehy mosara koa ny tapany hoy Jesosy tamin'ny olona fa ao izy ka velao andeha zao ny sariny zany voaka avy eo amin'ny fahoriana sy ny fantrana sy ny fangidiana sy ny fahafatesana atao itsika dia hoy Jesosy fa ao le fatorana ifatorana mamatipatotra rehetrarehetra anao io ho vahana daholo io le fatorana rehefa mitsangana maty dia vahana ny fatorana rehetrarehetra hatrany vavanao izy voafato tsy afaka maninona miteny daholo ny olona rehetra amin'izany mba tsisy voapatopatotra izany tsony amin'ny resaka fifandraisana communication tsisy olona degré fitsonina dia hitako hoe mba be fafana malalaka miteny zay e miteny daholo nareo sy tianareo tenena tsy rehefa vahana ny fatorany vavanareo zay ny dikan'izany tsisy voafatora bava zany tsony hoe fatifatorana vava tsy mahazo miteny e tsy mahazo makare tsy mahazo mivolete sisy mahazo daholo io radio sy télévisionnaire ny Madagasikara io dia eran'ny radio privé reny mahazo sokafa ny eran'ny Madagasikara daholo io satria tsy tapena bava-tsony ny olona dia raha fa tsy mety aminao zay eo dia nana miala eto Madagasikara zany nataony Jesosy ka dia nivoaka ny maty nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony tsy afaka milahatra ke zany dikan'izany mbola voafatotra ny tongotra anao fa any efa tondana milahatra eran'ny arabe dia mitavadabatsy satria fa mivavy koa ny fatoran'iny ny vavy sy ny tongony sy ny vavany voafehy misara koa ny tavany hoy Jesosy tamin'ny olona vao izy ka velao andeha ary maro tamin'ny jiosy dia ireo nankeo amin'ny Maria ka nahita ny zavatra nataony Jesosy ireo no nino azy maro no nino dia lazay koa hoe tsy ny olona rehetrarehetra no contre ny Jesosy tamin'ny andro tsy ny jiosy rehetrarehetra fa nisy tena nino mihitsy efa hitany fagagana nataony Jesosy dia nena be vapolo
fa ny sasany tamin'ireo kosa dia lasa nakany amin'ny faritsy eo ka nilaza taminy izay nataony sasany tamin'ireo dia nakany amin'ny faritsy eo ka nilaza taminy izay nataony ary zany nampatonga an'le jaona toko faharoambivolo le andininy fasivy le vakitentsika amin'ny perikôpy jaona toko faharoambivolo andininy fasivy ary vaoka betsaka tamin'ny jiosy nalala fa teo izy dia tonga teo nefa tsy nohy jesosy ihany fa mba ahitany lazarosy koa ilay natsangana tamin'ny maty fa niendry ahafaty amin'ny lazarosy koa ny lohan'ny mpisorona satria fa tonga tany mpisorona ny tatitra tonga tany mpisorona ny tatitra natsangana tamin'ny maty izy reto olona reto tonga dia nino ny sasany nahitany izy tonga dia lasa nanao tatitra tany amin'ny fohy be eto amintsika eto zao misy pitsikiro dia tsy maintsy tonga tatitra izy any fanjakana fohy be izy ao toroteny migarahiny tao atsangana maty ny firenena malagasy atao mahiratra mijamba amin'ity firenena ity fa tsy ho jamba tso ny firenena malagasy raha mpitondra tatitra marina izy dia izay no entiny taka an'ireto olona reto zao tonga tatitra marina tany amin'ny mpisorona hoe natsangana tamin'ny maty tao lazarosy a tatitra marina no entiny za koa mino soliteram-panjakana tonga ia nihiraky ny fanjakana hitondra tatitra marina koa raha vao mandaika izy ty olo mandeha amin'ny radioko mandeha amin'ny télé ty toroteny ty ngaty azo avaty fa ny mission nanirahana an' jesosy amonjy ny maty eo am-pasana atsangany ary mijamba atsany akibondreniny aniny ahiratra fa ny sasany dia mbola tia ohatrany tsy mety amintsika zany a aolo zany aleo kaisara ihany mpanjakatsika efa tsy mety amintsika zany a aleo barabasy moatsika efa tsy mety amintsika zany jesosy zany a dabe ny olona manao zany fa ny mission n' jesosy dia ny amonjy ny olona rehetra ary tonga ny olona tsy hijeren'ny jesosy ihany a sarin'izany dia zao ho tonga ny firenena eran-tany ho avy eto Madagasikara amboatra ny mandantsika amboatra ny tanànatsika miarabe amin'ny etage sy ny trano be eran'ny tanàna ho avy eto tsy hoe hijery amin'ny pastera maiolona ihany izy fa hijery amin'ny malagasy tao fahantrana lasa mpanan-karena daholo amin'izay fotoana azy mitera sy voninahitra anatazay alleluia dia zay le vakitentsika tao amin'ny perikôpa sy ny Korinthianina io amin'ny tenantsika azy hoe tonga eto ny vahiny tsy hijery ny pastera maiolona ihany fa hijery ny malagasy afaka tamin'ny fahajambana sy ny tsangana tamin'ny maty tamin'ny fahafatesana no ny fahoriana sy ny fangejana azy nahazo azy dia mankanaisany amin'ny perikôpany amin'ny mpitoroteny toko fahadimy amizay ary tsika mpitoroteny toko fahadimy andininy fahafito ny mbola hitsarana ny mpampahory sy ny mpamatika ny rary mbola ho avy zany amin'izao fotoana zao misy ny fahorian'ny malagasy sa tsisy misy ny mpampahory azy sa tsisy misy ny mamatika ny rariny sa tsisy marina zao vadika foto zao vadika mainty ndeny fafito raha hitanao ny fampahoriana ny malahelo sy ny famadihana ny fitsarana sy ny rariny amin'ny tany raha hitanao efa mitan'izany tsika sa tsy mahita ny fampahoriana efa hitatsika sa tsy hitatsika famadihana ny fitsarana sy ny rariny amin'ny tany efa hitatsika sa tsy hitatsika hitatsika zany azakaka amin'izany tena tonga nay tena ataovy zany dia nizao nofo rehefa tonga atsika tsisy trono zany fa misy ambony kokoa mibanjana ny ambony ary mbola misy ambony noho ireo indray azy fa na dia zany rehetra izany aza dia mahasoa ny tany ny fisian'ny mpanjaka amin'izany tany amin'izay tany volena na dia zany rehetra izany aza dia mahasoa ny tany ny fisian'ny mpanjaka amin'izany tany volena izany asa dia nareo koa mandinika an'io izy ho mpanjaka teniny hoe ho apetraka amin'io tany misy kolikoly misy famadihana ny rariny io tsy fampahoriana io dia mahatsara ihany ozy izy na tsy ny mpanjaka apetraka amin'izany da asa na i Kristy na i Barabasy na i Kristy na i izy moa anankiray io na i Kaisara io mpanjaka resahana io andiny fatsika zay ty vola tsy ety vokovola aza fatra-pitiarena be tsy mety ho vokony fitoboakarena asa retany masotsika koa zany tamin'y Kaisara mitondra fanjakana hitany masotsika zany tsy hitany masotsika ty vola ty arena be mety voky ve rasa tsy mety voky tsy mety voky raha mitombo ny fanarana mitombo koa ny mpihinana ary ina moa tsy ho azo ny tompony afa-tsy mijery maso ho azo fotsiny ihany mamy mitoromaso mpiasa na homan-kely na mombezy fa ny abe ny nananany manan-karena kosa no tsy ahitany iny
tsy tanto misy rangahy anankiray tantara kely hoy izy ty rangahy ty taraina tamin'Andriamanitra za Andriamanitra dia oro sy mijaly mihitsy amin'ity fiainana ty nefa za dia manompo anao foana lona tsy manompo anao rery iny manana karena manana vola be tsitsitsy za me vola doako nofatrany le plasy ny zanako no aniko aniny sy ny mba izanako tany tsy izy raha dia mijaly aho isan'andro dia nataon'Andriamanitra taminazy nataony rangahy io tamin'Andriamanitra foana zany bavaka zany dia nafanan'Andriamanitra leo Andriamanitra mihaino anazy hoe tonga dia ome vola be raha ivata io rangahy io dia tamin'ny enina ariva tonga an'izay ny afatra hoe ren'Andriamanitra ny fivavaka ao fa dia sokafo ivata benao io fa vola be nao nomen'Andriamanitra anao dia mangina amin'izay ianao fa aza mitabataba intsony ha marina le zany sokafany amin'izay le vata vola fotsiny tao inona amin'izay no ataony dia araina tory izy amin'ny alina ataova ambany fandrinana izy sao dia misy jolay manafika androany alina ha nefa raha vao tonga jolaka indrenireny na mba mpandrina tonga dia hitany eo io alora ka atao ambany ondanata aloha dia mizay raha vao misy jolay dia mba eny koa i miala any ny jolay nataony ambany leonda anao karaha kely dia tifiro basy eto dia iny amin'ity vongavonga ty azo ato ray ty vola ty alora ka ampidirana ato anaty kotoro ato daholo ty vola ty aloha ka maraina atao taon'ray le vola na ampidirana anaty kotoro daholon'ray le vola dia matory ambony ndraiky kotoro-ndray izy zay leka ohatrany misy vaky ndray le kotoro misy mivoaka ndray to misisiny any patra misy mivoaka ndray ty to raha vao mitsy avy any ny jolay ty hitandray io zao raha vao tonga avy any izy ka tsinitsindriny ty fandrina ty hoe iny ty aty tsy mba éponge ty zany e fondra izy alors nga ataony ambony plafond rika natao tambony plafond tao daholo ndray le vola tsy nazaka le plafond latsaka daholo ndray maraina ihany ny andro fa tsy hitany zay nametrany amin'le vola ao anaty ty tsy nataony izy manaparainy andro sa tsy voaka tato fa vao voaka tato lasa mpangalatra ato daholo ty aloha voaka dia hoetiko daholo ndray ty dia mbabeny le vola be so hoe tsy tonga dia vatany jina hoe iny le vola be tsy tatsony zay nataony dia marina mihitsy io valatra amin'ny baiboly io araka ny abenerenan'ny olona ao sisy ny tsiny tsy ahitany tory ahoana ao sisy ahoana zany baiboly anazy andiny raika amby folo mamy ny torimaso mipiasa nao makesy nao mambe fa ny aben'ny anarany manankarena tsy ahitany inona sisy ahitany tory dia nisy toko sy nydinitsika tamin'ny obolana iny hoe aleo anana araha ketsiketsa araha tsetsetra tsy arahany romo toy zay ena be arahany romoromo dia tena mahita koa ireto toriteny reto famaranatsika azy andiny fito amby folo sy ny valo amby folo ary ino hoe fitako jesosy zay tsara dia ny mihinana sy misotro ary mifaly ny fisasarany rehetra zay sasaran'ny olona ty ambany masoaro amin'izay andro vitsy iainany omen'Andriamanitra azy fa izany no anjarany ary koa ny olona rehetra zay omen'Andriamanitra vola aman-karena ny olona rehetra zay omen'Andriamanitra vola aman-karena sady omeny fahefana hinanany azy zany hoe itsika voakan'Andriamanitra zany raha mahazo volena sy vola izy ny manome atsika dia Jehovah fa zany ny manome atsika an'izany zany hoe misy olona zany manan-karena fa tsy avy amin'ny Jehovah fa misy olona manan-karena fa izy mihitsy mampanan-karena azy Jehovah so dia isy lazany hoe tapatapazina ny olona dia nefa ny baiboly milaza hoe sarotra amin'ny mpanan-karena miditra ny fanjakany lanitra fa takan'ny raha meva miditra amin'ny fa takana meva miditra amin'ny vodiny mpanjaitra ny masarotra ny idiran'ny mpanan-karena amin'ny fanjakan'ny lanitra zay moa izy fa tsy mifamadika izy za maka matetika mifamadika foana rehefa manolona ny ka rehefa zay izy ny fanjaitra ny miditra amin'ny vodina meva fa tsy mpanan-karena miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra sarotra be zany sarotra be zany men'Andriamanitra rera zany tsika ny olona manan-karena amin'Andriamanitra ao sisy dia mameny fahefana hinana sy faly amin'ny anjara fisasarany satria zany dia fanomezana avy amin'izy avy amin'andria amin'Andriamanitra zany itsika io voakan'Andriamanitra zany omen'Andriamanitra zany arena izany Korinthiana faharoa toko fahavalo ilazany azy ary toko mamarana azy tsika
Koratiana faharotoko fahavalo. Koratiana faharotoko fahavalo andininy fahafito. Fa araky nitomboanareo amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny finoana, na amin'ny teny, na amin'ny fahalalana, na amin'ny fahazotoana rehetra, na amin'ny fitiavanareo anay, ho araka izany koa nitomboanareo amin'izao fahasoavana izao. Amen. Averiko tsara lizy, eno tsara. Fa araky nitomboanareo amin'ny zavatra rehetra, tsika mitombo samiena. Mitombontsika, voatra trano. Araky nitomboanareo amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny finoana. Amen. Amin'ny teny. Amen. Amin'ny fahalalana. Amen. Amin'ny fahazotoana rehetra. Amin'ny fitiavanareo anay. Amen. Daoka ho araka izany koa nitomboanareo amin'izao fahasoavana izao. 9:20. Ataovy tanteraka ary izany ka tahaka ny nahazotoanareo fon'ny kasa. Tahaka ny nahazotoanareo fon'ny kasa rehefa vao tonga tamin'ny voalohany niverena fitiavana voalohany. Dia aoka ho tahaka izany koa ny atanterahanareo azy arak'izay anananareo. Fa raha misy ny fahazotoana dia arak'izay ananana no akasitrahana, fa tsy araka izay tsy ananana. Tiantsika mitoko fasivy eo amin'ny Koratiana faharoa ihany 9:5. Averiko Mpandeha 9:20. Raha misy ny fahazotoana dia arak'izay ananany no akasitrahana, fa tsy arak'izay tsy ananana. Toko fasivy 9:5. Fa izao no lazaiko, izay mamafy kely. Inona toy? Kely no jinjaina. Izay mamafy be. Be dia be kosa no hotry jaina. Aoka ny olona rehetra ary samy manao arak'izay niny fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena, fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Meo voninahitra ilay mpatikana. Halleluia. Amen. Jandrana ary vavako tsika. Andriamanitra anay eo. Misotranao izay amin'ny hafatra izay menao anay androany. Marina tokoa ny tenin'ny apôstôly Paoly izay manao hoe araky nitomboanay amin'ny zavatra rehetra, amin'ny finoanay, amin'ny teny rehetra lokony vavanay, amin'ny fahalalànay, amin'ny fahazotoanay rehetra, amin'ny fanompona ny asa izay niantsonao anay, fanohanana ny asa izay niantsonao anay, nataonay amin'ny fitiavana izany. Dia hoenao hoe aoka ho araka izany koa nitomboanareo amin'izao fahasoavana izao. Amen. Fa raha misy ny fahazotoanao ianao tompo, dia ataovy arak'izay anananao, fa izay anananao no akasitran'Andriamanitra. Fa izay mamafy kely ho ianao Jesosy dia kely no jinjay, fa izay mamafy be kosa dia ijinja be dia be. Ka dia misaotra raha eo fa ianao no miteny aoka ny olona rehetra samy ianao arak'izay niny fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena, fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminay vahoakany. Mba hanananay tompo onony amin'izay rehetra hanananay mandrakariva amin'ny zavatra rehetra, ka hitombo amin'ny asa tsara izay. Ary dia ho tanteraka aminay ny teny fikasana izay manao hoe mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, satria fantarareo fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezanareo any. Ary izay mamerina amin'ny maro amin'ny fahamarinana dia tahaka ny kintana mamirapiratra mandrak'izay midory. Dia tolotra ianao Jehovah ny tera sy ny ata sy mandrak'izay. Ny anaran'i Jesosy maty ny levo natsangana araka ny soratra masina mangatana izany vavaka izany. Halleluia. Amen. Halleluia. Raha zao ary mitsodrano avy amin'ny tompo. Ary Jehovah ny teny tamin'ny Mosesy sy Arona anao tamin'ilay izao teny izao no entinareo mitsodrano ny zanak'Israely. Hita ianao ka hiaro anao anie Jehovah. Ampamiramiratra ny tavany aminao anie Jehovah, ka mindra fo aminao. Ananatra ny tavany aminao anie Jehovah, ka anomenao ny fiadanana. Amen. Amen. Saba Jehovah Pastor Malla. Saba Jehovah Pastor Malla. Saba Jehovah Pastor Malla. Haleluya. Ura kabe. Sampai nade mantra belum bentuk vave.